Antsoavo lehibe ho amin'ny batisany fanay masina sy ny hafa hoy Jesosy. Aza miala eto Jerusalema aloha ianareo, mandra-panafina kery ianareo avy any amin'ny ao. Ripino malala zao ny fotoana hidina ny fanay masina mahery vaika ary ny batisany hafa, ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, mila fen'ny herin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy mora ny lalana, maro ny fahavava, maro ny adim-bola atsehana. Ireo mpino efa reraka ara-panahy, ireo mpino kivy tanteraka, ireo mpivavaka efa miodikodina fotsiny sisa, ireo mpino tsy afaka mihetsika intsony. Omany ary ny programanao mandritra ny volana jona iray manontolo isaky ny asabotsy fahavalo, fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana jona 7 ny toerana natotosana izany dia eto amin'ny Mongote na 3 frères nefa nambojanahary eto amin'ny temple de la foi bypass ary eto Jerusalema Karobato ambany atsimo commune hitondra ny fampianarana sy ny vavaka ao amin'izany ny conseil pastoral eto amin'ny trano fivavahana vaoliriko miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriary Manala. Tongava ndray ny anjara hery ho anao sy afo avy amin'ny fanay masina ho anao. Tsy hitaraina intsony ianao, tsy hitomany intsony ianao, ho voky ny fanay masina ianao, ho lasa pitarika mahery vaika ianao, tsy ho ampaherezina intsony ianao fa ho lasa mpampahery. Ten'Andriamanitra isika ianaratsika indray androany hoe ireo zavatra mila tandremana ary tsy maintsy tandremana rehefa miaraka amin'ny fanay masina, rehefa mitoetra ao anatinao ny fanay masina. Inona daholo ny zavatra tsy azonao atao, inona zavatra tsy maintsy tandremanao. Efa natsetiko kely ihany omaly izay fampianarana izay mahakasika les interdits, ireo zavatra fadina rehefa miaraka amin'ny fanay masina. Fa androany tsy le hoe zavatra fadina fotsiny fa ireo zavatra mila tandremana. Lina hoe inona ny zavatra mila tandremana rehefa miaraka aminao ny fanay masina. Amaky ny tenin'ny tompontsika ato amin'ny Efesiana 4 andininy 17 manao hoe andininy 7 hoe aoka tsy ho alokon'ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana. Izay ina hoe arak'izay tokony hanaovana mba azahoan'ny miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavodana. Aza manao ina hony? Aza mampalahelo ny fanay masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavodana. Misy tantara vitsivitsy reto andovaka itsika atao amin'ny bokin'ny Pitsara. Pitsara dia ao aorianan'i Josoa. Pitsara 7:10. Tiako henoinao tsara ny tantara. Eo amin'ny andininy voalohany. Ny nahaterahany Samson ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy teo mason'i Jehova indray. Ka dia natolotra Jehova teo an-tanan'ny Filistina 70 taona ny zanak'Israely. Ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita manono anarana ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Maninona hono ny vadiny? Momba ary naninona? Ary ilay anjelin'i Jehova niseho tamin'ny ravivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misotro tovay natoka ary aza mihinana akory izay zava-padina fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasia-kareza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany akibony zaza ary izy no hanomboka
amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Eo amin'ny andininy fa efatra verenako. Koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misorotry dovaina ataoka ahoana ozy? Arazaminana kory izay zava padina. Fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiaka reza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra tsana kibondreny ny zaza ary izy no anomboka amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Ato amin'ny Nomeritoko faharoapolo tantara Mosesy ndray ty. Ary andininy fafito ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao ny tehina ka vorinao sy aroana rahalanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny fiangonana ary mitenena amin'ny vato lampy eo masony manina hony dia apoiboika ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vato lampy ianao ka dia ho ampisotronao rano ny fiangonana sy ny biby fiompy. Inona ny asain'i Jehova natao Mosesy eto? Maninona amin'ny vato lampy? Miteny amin'ny vato lampy. Andininy fasivy dia nalain'ny Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehova araka izay nandidiny azy. Dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vato lampy ny fiangonana. Ka dia hoy izy, miaino orim-piodina moa amin'ity vato lampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vato lampy indroa tamin'ny tehiny. Naninona ho Mosesy? Nanainga ny tanany dia naninona? Dia niboboika be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Dia tsy haninona hony? Tsy hitondra izao fiangonana izao ianareo. Ato amin'ny Levitiko sy toko fahafolo. Levitiko sy toko fahafolo tantara ray farany ampianarana antsika ianarantsika indray ny hoe inona ny tsy azonao atao rehefa miaraka aminao ny fanahy masina. Ny nitondran'ny Nadaba sy Abihu afo tsy izy afo manahoana hony sy ny nataon'Andriamanitra noho izany. Ary Nadaba sy Abihu zanaky Arona samy naka ny fitondrany afony avy ka nanisy afo tao anatiny ary nanisy didikazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova izay tsy nandidiny azy. Izay nanina hony? Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nafaty azy roalahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy. Dia hoy Mosesy tamin'ny Arona, izany dia ilay nolazain'i Jehova hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko fa masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitra dia sina i Arona. Ary Mosesy dia napaka ny Misaela sy Eliazafana zanaka Oziela rahalahandrain'ny Arona ka nanao taminy hoe manantona ka entony rahalahanareo hiala eo anatrehan'ny fitoerana masina hoe nivelany Toby. Dia nanantona izy roalahy ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany hoe nivelany Toby araka izay fanolazain'ny Mosesy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Tamara zanany lahy, aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fa andrao mba maty koa ianareo sady isy fatezerana atratra ny olona rehetra ka oka ny rahalahanareo dia ny taranak'Israelitra no hitomany noho ny fahamaizana
izay narehitra Jehova. Amen. Androany dia mbola hivavaka tsika ary angataka hatrany fahafenon'ny fanahy masina hidina ao anatinao arabaony eo anilanao dia teneno izy arabaina tonga somatsara etondray sy hoe lazao aminy ho feno fahasoavany sy hoe teneno izy ho fenon'ny fanahy masina ndray sy androany hoe alleluia. Mahafinaritra ny mamaky ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ao zay efa nampianarina anareo fa 4 andro tsika zao androany 4 andro tsika zao 13 jours androany tsika fa 12 andro androany amin'ity fahafianon'ny fanahy masina ity. Mahafinaritra miainao an'ireny fampianarana rehetrarehetra zay rehatsika ireny fa rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina ianao raha lasy anabavy. Ary mbola ampahery anareo raha lasy anabavy tonga eto aza matahotra fa aoriana nyty 30 andro ity andraisantsika amin'ny fanahy masina tsy maintsy misy fipoahana zavatra ngeza be mihitsy indrindra ianao nanaraka tsy tapaka an'ity séminaire ity. Efa nampianariko tamin'ny herinandro ity fa misy fotoana ianao miandry amin'ny Jehova fa zay miandry amin'ny Jehova dia hoana ozy izy mandrosiery ka maro aminareo reo mahafinaritra fa tena hoe ninninona tsy vita any an-trano any ninninona tsy milamany dia zao za tsy maintsy eto anaty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana eto anaty amin'ny fanahy masina dia lazaiko aminao amin'ny fomba ofisialy fa isy zavatra be da be ho alamin'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainanao any. Misy zavatra be da be ho alamin'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa mandamin'ny zavatra dia tsy amin'ilay heritseretanao azy. Ny ianao mako zao rehefa le hoe mitady vahaolana ianao dia le vahaolana mbola miolakolaka ny ianao fa Andriamanitra rehefa mamany olanao tonga dia le any ambony mihitsy ny tonga dia fa miainga vahaolana miainga avany ambony mihitsy. Zany no manin'Andriamanitra ho anao. Isy zavatra ho manin'Andriamanitra ho anao. Nampianariko teto omaly fa izao anana ny fisainan'Andriamanitra ianao, anana fisainana avany ambony ianao. Ny amahanao olana tsy fisainana maha-olombelona, tsy hitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra tsotra ianao fa izy famahana olana tsy takatry ny saina. Alleluia. Andriamanitra rehefa miditra sehatra tsy takatry ny saina. Misy fotoana rehefa ao bypass ao manangana an'le tsika moa zany fiangonantsika ao bypass ao mandeha tsara fa ny zavatra atao ao zany zao manamboatra carreau. Manina hoe carreau dia le carreau nefa tena lafo le asana 60 cm na 50 cm le maintomainty iny 60 sur 60 dia ny 1 mètre carré amin'izy asana 1 mètre carré ny ray amin'ireny sany tsy mahery angamba anakefatra amin'le izy 400 000 izy iny 400 000 mahery ny ray paquet an'le izy anakefatra ihany ny ray paquet. Dia misy fomba fijery zany tamin'izany hoe mahafinaritra ana mivadiko moa manam-pinoana be koa izy ataovy alleluia. Mikiry mihitsy izy nanao an'le mampahery ny rahalasiny anabavy eo nanao carreau an'le iny izy ty le pilipitra aloha dia vita le pilipitra dia atao ndray any ambany eny dia nefa eritsereto hoe eo amin'ny 1 mètre carré an'le carreau zany 1 mètre carré mahery kely 400 000 dia jereva nefa fa io trano be ray manontolo asana avoroen'ity le fiangonantsika eo bypass io no fenona carreau. Raha fijery maha-olombelona lavitrezaka sa tsy lavitrezaka dia natao foana dia mampahery foana. Zaza moa tena misy fotoana ihany mijery hoe raha hevitra maha-olombelona tia ka eritsereto zany fa 2 mètres atao hoe 2 mètres sur 1 mètre fa tsy 2 mètres carré akory eny 2 mètres carré zany efa any amin'ny 1 million latsaka kely dia ahoana any amin'ny io ngamba 2000 4 mètres carré tokoa moa fiangonanao anazy 4000 mètres carré izy io latsaka kely 4000 mètres ahoana nanaovanao carreau maintimainty fa io Andriamanitra io rehefa miasa tsisy masakany.
Alléluia. Nisy olona nampiasain'Andriamanitra bypass ao mividy carreau. Tovy alléluia. Carreau tsy le ohatry tony a fa am'le zay teneko anareo le tena avolenta zay. Nisy olona nampiasain'ny tompo dia zao mahafinaritra le mametaka carreau indray zao tsy maharaka am'izao. Alléluia. Misy ralao a mandefa carreau hatrany amin'ny 20 paquet isan-kerinandro. Tamin'ny herinandro ty zao 40 paquet. Alléluia. Io Andriamanitra io rehefa manokatra lalana any amin'le tsy takatry ny sainao mihitsy. Fa nanao polisy ohatrany ahoana raha ny fiangonana sahirana voavitan'izy eo. Dia le rahalahy indray ny somary nalahelo mihitsy izany tamin'ny herinandro ty no fakomaly sa tamin'ny herinandro ty hoe tena ohatrany tsisy mpanao mihitsy ty carreau ty satria mistoky be eo le carreau mividiana. Ohatrany tsy maharaka mihitsy nareo a. Mila tsatsarina amin'ny congrès ty ozy izy. Ataovy alléluia mafy. Raha fijeriko azy eo raha carreau latsaky ny 800 millions na 1 milliard tsy mahavita an'leo. 1 milliard no any fijeriko an'le carreau. Fa dia io Andriamanitra io zany dia tena hoe mampiasa olona io. Te hiteny aminao a misy lalana osokafan'Andriamanitra fomba tsy ho takatsy ny saina. Raha ny herinao sy ny tanjakao izy zavatra tsy mivaza any. Raha fijerinao maha-olombelona tonga dia ozy ianao tena tapidalaka le pasteur. Fa raha Andriamanitra no mitsofoka miditra tsehatra any amin'ny tsy takatry ny saina. Zaho agaga fotsiny dia mirenforcena be da be mihitsy zao ny maçon nametaka an'le nandalo tany ao maly. Maçon mametaka an'le carreau tena ny renforcena hoe ampitombony izy amin'ny maçon. Ametaka an'reto carreau reto. Alléluia. Fa dia tena mahafinaritra. Io Andriamanitra io raha lasena bavy any. Rehefa manao zavatra io dia tsy any amin'le fomba eritseretanao azy. Fa misy lalana tsy takatry ny saina zay eritseretan'Andriamanitra azy. Raha vao miasa io fanahy masina io miditra tsehatra ao anatinao mahavita ny zavatra tsy vitanao ianao. Io fianakavianao mafy loha tsy mety ny ovaforo eo hiditra tsehatra amin'ny fanahy masina ho resy lahatra ho azy reo hibebaka an'olo tena ho an'i Jesosy ireo. Izanaka ao anaty adalana ao anaty rongony ao anaty adalana ireo re zanaka ao maditra vadinao maditra mino zao lazaiko zao rehefa ny fanahy masina nikasika ny fony any tsy afaka mandaa izy. Tsy afaka tsisy olona afaka mandaa zany. Tsisy olona afaka mandaa zany. Na ny fahavalonao ary vitan'Andriamanitra mampiondrika an'io rehefa ny fanahy masina ny miasa. Rehefa ny fanahy masina ny miasa. Fanahy masina afaka rehefa fampianarana be da be reny. Fanahy masina afaka namorona ny zazakely tao anatin'ny kibon'ny Maria. Ny fanahy masina. Ny fanahy masina natonga ny Davida ny ositra tao anatin'ny Davida. Natonga ny Davida naresy an'ny Goliata. Ny fanahy masina natonga ny Petera nampatsangana ny malemy. Ny fanahy masina no natonga azy navita fahagagana nandresy lahatra olona 3,000 ny ray mibebaka. Le olona nanenjika, le olona nanombo an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, le olona namono an Jesosy, ireo le jiosy tena mafilosy mafiatoka ireo, lay nandatsa an Jesosy teo ambony hazo fijaliana, raha vao niasa amin'ny fanahy masina 3,000 ny ray mibebaka ary niaky tanteraka. Te ampahery anao ao aorinan' zao reo avanao, rafozanao, ray aman-dreninao manahana finoana ifampitatana aminao andeha hivavaka hitady an'Andriamanitra eto. Ary tsy anao tsony ny andady lahatra iresaka aminy fa izy mihitsy no resy lahatra hiaraka aminareo ndeha hiaraka aminareo aiza moa le fiangonana misy anareo. Tovy alleluia. Rehefa miasa ny fanahy masina, rehefa miasa ny fanahy masina, reo olona nanampy anao reo ianao indray ny anampy azy. Alleluia. Ny mahafinaritra na amin'ny fiainako misy amin'ny tamin'ny fianakaviako mba nanosika tamin'izay tao anaty fahantrana, tamin'izay tao anaty ady, misy an'ireny havanay reny mba nanosika anay, misy rahalahy sy anabavy mba nanosika anay, nanosika anay tamin'izany. Fa mahafinaritra mivadika ny tantara tsika indray zao mba manosika azy abaty ambadika ho tanteraka aminao sy ny akonanao ane zany. Ireo zay nibata anao rehetra ianao indray no hibata azy. Ireo zay nanosika anao rehetra ianao indray no hanosika azy. Tovy amen. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina, mavita zavatra, mavita zavatra.
afaka midepasy zay rehetrarehetra eo anoloanao ianao afaka maninona hoe ary aza mata ohatra ianao raha elonan'ny olona fa ho maro ny olona be felonana anao satria ianao midepasy azy tsy ahoatra ahoana ianao nefa tsy hoe namingy anazy ianao tsy hoe nanapotika azy fa ianao fotsiny zao isy hery araka aminao zay ahafahanao mandeha misongona ny olona rehetrarehetra eo anoloanao amen rehefa ao anatin'ny olona mifanahy masina debe dabe ny tombotsoa azo raisina ahoana hoe sarotra ediavana tompoko sarotra ediavana ny olona misy ositra sy fen'ny fanahy masina ary tsy azo resena ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika izy anatohatra antsika fa amin'izay ny rehetra zany dia mihoatra noho nina ozy izy raha lasy anabavy ny olona manana fanahy masina mety ho tsotsotra ohatra anao zao mipoziny mety be rebareba ohatra anao zao mipoziny fa sarotra resena tsy azo resena tsy azo potehana ny olona manana fanahy masina ary raha bao ny eo anila anao dia raiso ny tanany nizaniza iady aminao ianao tsy azo ediavana hoe raiso ny tanany ianao tsy azo resena hoe mety tonga mitsangana eo anloanao ny olona mpanakarena be fiainy volamena hatrany tampon-dohatra any am-paladia ary manindritsindry ianao non ianao aza mifamaly aminy aza miteny akory hoe zay ngaraky kely ohatra zao dia ataonareo tsinitsinina aza miteny an'izany tsy azo resena fotsiny zao ianao misy herin'Andriamanitra tsy kely ianao matanjaka ny Andriamanitra ao anatinao alleloia tsy azo resena ny fanahy masina ao anatinao tsy azo impossible impossible ny fomba andresenanao tsy possible alleloia satria lehibe zay ao anatinao noho ny am'izao lehibe ny ao anaty mety mandalo ady ianao tsy midika akory zany faharesy ianao mety mandalo olana ianao tsy midika akory zany faharesy ianao ny olana mety andalo fa valo mety iseho fa ianao tsy resy tsy resy tsy manonona eto androany fa ianao tsy ho resy tsy ho resy tsy ho resy satria lehibe ny fanahy masinao anatinao alleluia amen maherezy itsika kely ny onilanao dia tena izy maherezy amen zao na izany na tsy zany rehefa miaraka amintsika amin'ny fanahy masina dia misy zavatra be da be mila tandremana ny fanahy masina zay fotsiny grave be tena tsy misangy ny fanahy masina tsy misangy Andriamanitra miaraka amintsika mila mitandrina ahoana hoe za nisy vaovao nampalahelo zay rehako hatramin'ny maly pasteur lehibe anankiray mpanompon'Andriamanitra lehibe ao a Congo ao pasteur anisany mahafinaritra ary zay pasteur zay ny fitoriany teniny ary mi-influencer an'izao tontolo zao ny toroteniny pasteur atao hoe Marcelo Tunazi izy mahalala an'izay pasteur zay pasteur congolais izy io pasteur anisany mahafinaritra ary tena atao hoe mpanompon'Andriamanitra matoky omaly maraina maty tampoka ny vadiny tsy fantatra hoe maty naninona fa dia hoe tratra ny crise cardiaque dia nijanona ny fony dia maty dia rehefa mare zavatra ohatr'izany dia mampandiny tena manina hoe za moa tonga dia nandiny za zany tsy tany amin'ilay maty no henoko fa tonga dia mandiniky so dia misy zavatra tokony ho ahitsy tompo amin'ny fiainako inona ny tokony ho amboarina inona ny tokony ho ahitsy so dia misy fahamarinana tokony andehanana inona ny tokony fahamasinana tokony hijoroana satria raha izany mpanompon'Andriamanitra zany tena tatoato izy zao nitety an'izao tontolo zao mihitsy nitoroteny ary vao tamin'ny herinandro izy nitoroteny tao a Frantsa tao aminatina terrain izy nitoroteny izy ny afrikanina anisan'ny samy toroteny any anatina terrain ataovy alleloia mafy tonga any a Frantsa izy misy fotoana mitoroteny tany a Frantsa vahoaka any a Frantsa moa sarotra no ny iny izy ty ny mitoroteny any fa izy anisan'ny mpitoroteny tena manetsika an'io Europianina io nefa izy mainty otra ary rehefa miaino nitoroteny ianao tena hoe misy fampianarana lehibe omaly maraina dia maty ny vadiny ary maty tampoka dia rehefa mare an'ireny dia hoe
miinona ny tiany tompo teneniny. Misy za tsy malala, za koa tsy nanameloko, za tsy manameloko hoe inona zavatra tsy nety nataony, tsy am'izany tsy iny any tompo reriany, ny tompo reriany. Fa rehefa maheno zavatra ohatrany dia izao, ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro mahory dia mieritsereta. Ahoana? Dia misy zavatra mila eritseretiny. Dia ozy izy ty Efesianina toko faha-efatra ty andininy faha-telopolo manao hoe aza manao zay mampalahelo ny hidiny ny fanahy masina zay nanasiana tombo-kasianareo amin'ny andro fanavotana. Aza mampalahelo ny fanahy masina ao anatinareo zay nanasiana tombo-kasianareo. Aza manao mampalahelo ny fanahy masina io. Ino zao fampianarana zao? Itsika pino zany tsy hoe faly fotsiny satria manana ny fanahy masina. Tsy hoe faly fotsiny satria miteny tsy fantatra. Tsy hoe faly fotsiny fa mahita fahagagana misy hery. Non, tsy hoe faly fotsiny fa misy zavatra mila tandremana. Aza manao zay mampanina ozy izy mampalahelo ny fanahy masina. Misy zavatra mila tandremana. Jery tantaratsika teo, tantara Mosesy, tantarany reniny Samson, tantarany zanaky Arona. Raha resaka le tantarany zanaky Arona eto amin'ny Levitiko sy toko fahafolo a, dia izao zavatra nitranga. I Arona sy ny taranany dia notendren'Andriamanitra ho mpisorony. Maninona hoe i Arona? Ho mpisorony. Dia nosorany Mosesy Arona sy ny taranany. Inona moa doky an'ilay hoe mpisorony? Ho mpitondra fivavahana, ho mpitondra fanatitra, ho mpikarakara fanatitra. Zany no iraka nampanaovina ny Arona, anatitra fanatitra hodorana. Dia tena hikarakara i Arona sy ny taranany. Iza hoe? Inona nefa ny zavatra nitranga teto? Nisy zanaky Arona roalahy eto novonoany Jehova. Zanaky Arona miralahy novonoany Jehova, novonoan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana ray. Satria naninona? Nitondra afo tsy izy. Izy andeha anatitra niny afo iny, andeha andory fanatitra. Io zany misy fombafomba tenenina ataon'Andriamanitra hoe ohatra hoe eto ihany maka afo ty ihany ny azonareo alaina. Tsy afaka maka afo fa afo ato ihany ny alainareo andoronana io. Tsy hoe zay tianareo atao ny atao, hoe apirehitra brika na apirehitra afokasika dia iny ihany apirehetiko dia ampidorako any. No, tsy zay tiana ho atao fa zay asain'Andriamanitra atao hoe rehefa ozy izy Andriamanitra itsy afo itsy ihany ny alainareo dia afindranareo etsy dia izay ihany ny alaina. Izy miralahy nefa dedadedaka. Inona koa zay problème amin'izany? Rehefa maha io dia mitovy ihany, rehefa afo dia mitovy ihany. Tonga dia dory fotsiny zalahy brike na andory brike na apiretiny ny afo, mitondra ny afo. Teny eo ny tsy elaran'Andriamanitra ny afo izy miralahy. Maty sur place. Satria nahoana? Ozy atetongalo hoe rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao dia misy zavatra tsy azonao atao. Maninona hoe? Misy zavatra tsy azo atao. Dia izao ny tenin'ny Mosesy eo amin'ny andinin'ny fahatelo, andinin'ny faharoa. Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrihan'i Jehova ka nafaty azy roalahy, dia maty teo anatrihan'i Jehova izy. Dia ho Mosesy tamin'ny Arona, izany dia ilay nolazain'i Jehova hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko ho masina. Amin'izay manina hony avereny mafy e. Zany ny ampaherezako ny pastera. Ity seminaire ty moa tsy hoe ho an'ny mpino ihany, ho an'ny pastera, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra. Le anarana pastera moramora, le ianao lasa pastera tsy maninona, fa attention, fa raha akaiky an'Andriamanitra ianao ka misy fanahy masina ianao dia misy zavatra tsy azonao atao. Tsy hoe pastera ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao dia zay tianao atao ataonao, zay mahafinaritra anao ataonao, fa misy fotoan'Andriamanitra mikapoka. Ary ny olona kapohan'Andriamanitra dia io tenin'ny Mosesy io, amin'izay akaiky aho izy no isehoko fa maninona? Masina. Tsy hoe akaiky an'Andriamanitra dia afaka milalao fahotana.
tsy hoe akaiky an'Andriamanitra dia afaka manao zay tiana atao fa ozy Andriamanitra aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina. Tampotampoka teo le zanaky Arona anankiroa maty nitselanan'Andriamanitra ny afo. Misy zavatra mila tandremana. Mafinaritra le hoe fiain'ny fanahy masina, mafinaritra le hoe mahita fahagagana, mafinaritra le hoe fiain'ny herin'Andriamanitra, mafinaritra. Fa attention, tsy mitovy amin'ny olona tsotra intsony ianao. Ahoana hoe tsy mitovy amin'ny olona tsotra ianao. Na ny vavanao mila fehezina. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina nivakitsika teo toko 4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Io Efesianina toko 4 io dia zao nivaka ny teny. Eo amin'ny andininy fa 7. Aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay manino ozy izy teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony ho anaovana mba azahoany miaino fahasoavana, mba azahoany miaino ina ozy izy ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana ataon'Andriamanitra mifanaraka ireo verset ireo. Eno tsara veriko indray mandeha. Aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay teny maninona maloto fa izay tsara ho inona ho fampandrosoana. Zay tsara ho fampandrosoana fa aoka tsy ho aloky ny vavanareo ninona teny maloto ary aza manao zay mampalahelo ninona fanahy maloto. Eo zao mifanaraka tsara ireo verset ireo. Aoka tsy aloky ny vavanareo ny teny maloto fa teny izay inona ozy izy tsara ho aninona ho fampandrosoana. Fantaniana mipetraka ny teny aloky ny vavanao ve mampandroso ny hafa sa mampiemotra ny hafa. Aoka tsy aloky ny vavanareo ny teny maloto fa ny tsara ho fampandrosoana ozy izy ny voalaza Baiboly. Fa mampalahelo ny fanahy masina ny hoe misy olona malahelo no ny teny aloky ny vavanao, misy olona maratra no ny teny aloky ny vavanao, misy olona miverin-dalana no ny teny aloky ny vavanao, misy olona malahelo sy tezitra tsy manompo ny tompo intsony no ny teny aloky ny vavanao. Satria le teny aloky ny vavanao nitondra fiemorana fa tsy nitondra inona fampandrosoana. Ny zavatra takin'ny tompo aminao nefa ny teny aloky ny vavanao dia mitondra inona mitondra fampandrosoana. Rehefa feherin'ny fanahy masina ny olona dia tsy afaka miteny zay tiany ho tenenina. Zay tiako ihany io, zay teneko zany no tiako ka. Zay ataony na iverin-dalana izy tsy rarahako. Attention, ianao tsy miraraha fa maninona fanahy masina? Malahelo. Malahelo ny fanahy masina satria le olona tsy nandroso fa potika ny ara-panahiny olona. Zany no mila tandremana. Mety misy olona manafitohana anao, mety misy olona manome fahatezerana anao, mety misy olona. Za misy lehilahy zay tsy haiko tamin'ny herinandro ambony mandefa message ohatrany tsy azoko zany mihitsy ny resany. Dia avy eo izy niantso amin'ny telefônina ohatrany hoe za mila miresaka mihitsy amin'ny pastera mila rehany feoako. Dia niantso ana amin'ny telefônina izy avy eo amin'ny 30 seconde teo na 2 minitra teo ngamba raha ela indrindra. Tsy azoko ny resany. Ohatrany olona mila ady zany, ohatrany mila gidragidra zany le olona. Tsy namaly azy akory a zavatra anankiray nataoko bloqueko ny numéroany. Ataovy alleluia. Bloqueko ny numéroany dia sady tsy hitako ny message, tsy hitako ny resany, tsy mifandray amin'intsony a. Mampitehiteny foana. Manina hoe fa saingy zao ozy ny voalaza Baiboly hoe le teny aloky ny vavanao aleo ho tsara fampandrosoana. Ataovy alleluia mafy. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina tsy mahazo miteny zay tianao tenenina tsony ianao. Tsy afaka manambany olona tsony ianao, tsy afaka manao teny mandratra olona tsony ianao. Teny ho fampandrosoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra arak'izay tokony hanaovana mba azahoany miaino fahasoavana. Zany hoe ny olona miaino anao zany dia mila mandray inona fa tsy fanafitoanana. Teneniny eo anilanao ny olona miaino anao mila mandray fahasoavana hoe dia mila mandroso ara-panao hoe amen na sa tsy amen. Voarainareo ve zany fampianaran' zany fa mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra.
raha samitsika ato ohatra ny fandaka menao teny marary ny raha vavinao menao teny marary ny raha lahanao ny anadahanao dia tady dio fa tsy vitan'iny olona ihany ny malahelo fa iza koa ny malahelo fanahy masina ary mahatonga ny fanahy masina mandray fepetra mombanao reto zanaka arona ireto tsy nisangina Andriamanitra mihitsy inona mory havana moa ny tena fahotana izy mirahalahy reo eritrereto nitondra afo izy nandrehatra afo izy andory fanatitra izy fa nidoran'Andriamanitra izy satria maninona misy zavatra mila tandremana rehefa miaraka amin'ny fanahy masina dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao satria ilay Andriamanitra mahery ny ao anatinao ao jerevo ny tantaran'ny Mosesy nivakitsika teo amin'ny nomeritiko 20 anga misy teo raha tsy diso aho inona ny teny monmonina ny zanak'Israely tamin'izany mila rano zay e mangetaheta zay e me rano azy zay fanaony mangetaheta matsy Mosesy testy Mosesy dia lasa nivavaka dia ozy izy Andriamanitra matsy Mosesy mandehana ozy izy makeo amin'ny vatolampy dia inona ny ataonao vatolampy mitenena amin'ny vatolampy averiko mitenena fa tsy hoe kapoy inona nandidin'Andriamanitra Mosesy mitenena fa tsy hoe atao inona miteny fotsiny amin'ilay vatolampy ingana ny tena dia miteny ry vatolampy mivoa rano ianao fa mangetaheta ny olona dia mivoaka rano ny vatolampy zay tezitra Mosesy tezitra tamin'ireo olo ireo Mosesy tezitra tamin'ny zanak'Israely avinareo aty ozy izy avinareo aty sady miaraka amin'ny fihevitra ranofo te izesy tamin'ireo olo ireo tsy mahalalanga nareo tena mafilo nareo tena miaraka amin'ny fatezena sy ny tsy fantatra hoe sady niedinedina sanan'iny miaraka amin'ny tena avita amin'ny vatolampy kapohan'le vatolampy kapohany impiry indroa inona nasain'Andriamanitra natao tamin'le vatolampy miteny mila miteny ianao fa tsy hoe kapohany Mosesy indroa niboiboika rano be le vatolampy tezitr'Andriamanitra Mosesy inona ny nasaiko nataonao nasaiko nikapoka an'io nga ianao sa nasaiko niteny fotsiny ny enonao nge ozy izy Andriamanitra nasaiko niteny fotsiny hoe nitenena vatolampy fa tsy nasaiko nikapoka zao ny fisazina azy ao Mosesy andovaka itsika ato amin'ny nomeritiko 20 nomeritiko 20 eo amin'ny andininy 12 andininy 12 ary Mosesy dia nananga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny dia niboiboika be dia be ny rano dia nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby siopy raha fijery maha-olombelona misy fahotany zany sa tsy misy tsy inona moa dia tsy niteny ratsy Mosesy teo tsy nanompa olona mba tezitra fotsiny izy dia nikapohany vatolampy tsy hoe nanompo sampy izy teo tsy hoe bridana izy teo samy bridana izy teo tsy hoe tsisy ninina natao Mosesy fa natao nina fotsiny vatolampy zao ny valikafatra avy amin'Andriamanitra andininy 12 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy ninoa ianareo anamasina eo anatrehan'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana zao any amin'ny tany zay efa nomeko azy nareo tsy hitondra n'ity fiangonana ity nareo any amin'ny tany Kanana tsy tafiditra any nareo izy izy Andriamanitra inona ny problema Mosesy misy fihevitra ranofo tao neti-patezerana dia nandeha tamin'ny fihevitra ranofo teneno ny eo anilanao neti-patezerana Mosesy hoe dia nandeha tamin'ny fihevitra ranofo ahoana tsara hoe ripiny malala fien'ny fanahy masina afaka tezitra ianao fa tsy mahazo mandeha hevitra aranofo averiko ozy izy niteny tompo hoe tezera fanza manota inona ny ererana mpanompon'Andriamanitra misy fotoana tezitra ay tiatrako nampirafy aloha samy anao tsy mitovy amin'io vadinao io ianao misy fanahy masina ao anatinao ianao misy Jesosy ao anatinao ianao misy fahamasinana ao anatinao
fa tsy hoe nanao adalàna ny vadinao dia anina koa ianao tsy mitovy aminy ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 9:9 fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Romanina 9:9 fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiadanana. Afaka tezitra ianao fa tezitra miaraka amin'ny fanahy masina. Inona tompony ho teneniko eto? Raha tezitra tsy mahazo miteniteny foana. Raha tezitra ianao ka miaraka amin'ny fanahy masina ary manozona ny zanakao, gravy eo ambadika izay. Na ianao no mahita loza, na zanakao no maninona ahita loza. Azo atao ny tezitra fa tsy mahazo tezitra mandeha ara-nofo. Averiko, tsy mahazo tezitra mandeha inona ara-nofo. Tsy mahazo tezitra mandeha ara-nofo fa mampidodozy. Tezitra Mosesy dia nanomboka niseho maha olombelona azy. Inona ny tianareo atao amin'ity vatolampy ty ve ny tianareo abobokanay rano hoe? Sady ny zesta mihitsy hoe izy no mamoaka rano. Tandremo ny fanahy masina ao anatinao. Mila mieritreritra foana ianao, Jesosy inona ny fanapahan-kevitra raisiko? Meo any fanapahan-kevitra avy amin'ny fanahy masina, fa tsy hoe nalahelo tezitra dia mikisaka alohanao fanahy masina fa alohanao vako azy. Attention, ozy izy Andriamanitra mantsy Mosesy, tsy miditra izy ianao, tsy miditra any amin'ny tany Kanana ianao, tsy tafiditra any ianao ry Mosesy. Mosesy ilay lehilahy mahery, Mosesy ilay nanana ositra mahery vaika, Mosesy ilay nanana fana mahery vaika tao anatiny, Mosesy ilay nandresiny Egyptianina, Mosesy ilay nanokatra ranomasina mena, Mosesy ilay mpanao fahagagana. Fa kanefa manana ny fanahy masina fa tsy nahy nitandrina. Tsy nahy naninona hoe? Nieritreritra izy fa afaka manao izay tiany atao. Tandremo misy zavatra tsy azonao atao rehefa miaraka aminao ny fanahy masina. Zany no mahatonga ny fiainana mpinitampoka hoe iny ane olona mahery mivavaka be, iny ary miteny tsy fantatra, iny ane fiain'ny fanahy masina, iny ane fiain'ny ositra. Attention fa zavatra iny ray mandeha dia fampitaraboka anao. Tsy maintsy mitandrina rehefa miaraka amin'ny fanahy masina, mba tsy hanao zay mampalahelo ny fanahy masina. Ty zavatra ataoko ty ve so dia manao zay mampalahelo ny fanahy masina. Zany ny ampitandremako foana. Raha miresaka ohatra nareo mpikirakira fanatitra eo, mpikirakira fanatitra mana masina tena tsara. Ataovy aleluia, aleluia. Mana masina tena tsara. Tandremo mangalatra, mipikirakira fanatitra, manao ohatra ny zanaky Arona, zanaky Elimpisorona. Fatarareo ny tantara ny zanaky Elimpisorona, rombany fanatitra io, tokony mbola misy procédure arahana, fombafomba arahana, dia zay vao afaka mihinana ny zanaky Mpisorona. Izy tsy te halala, mbola eo mpandrahona eo le fanatitra, tonga dia rombahana. Mila tsaky zay ozy izy, mila lainay ty e. Vonoan'Andriamanitra tao anatin'ny ray andro izy telo mianaka, Elimpisorona sy ny zana amin'ny rahalahy. Satria hoy ny teny Tompo, amin'izay akaiky no isehoko fa masina, amin'izay akaiky, amin'izay olona misy ny fanahy masina, amin'izay feno ny fanahy masina no isehoko Jehovah. Fa inona izy? Masina izy. Fa tsy hoe misy fanahy masina ianao mahery mivavaka ianao dia afaka manao zay tiana atao. Misy zavatra mila tandremana, na komity na mpanisa fanatitra, zava-masina nareo dekône, nareo mpiandry, mpanao délivrance, asa masina ny atao nareo. Tandremo mandeha ara-nofo. Io zany tsy azo idedadedahatra hoe za mahery mivavaka, za maka ny tendrombohitra, za mifady fianana, za fian'ny fanahy masina. Nefa ny fitondran-tenanao, ny resaka ataonao, ny toetranao, ny zavatra ataonao mampalahelo ninona fanahy masina, mampidodoza. Za mitandrina. Ataovy aleluia.
za mangataka ny tompo araky ny teniko tambolohany teo mampandiny tenana mihitsy na edinao an'le vaovao avy any andafy le hoe maty ny vadin'le pasteur dia ny tenako za tsy ny raharaha le toetra ny zavatra iainany azy tsy te hanadiady hoe inona no mety antony fa tonga dia za no mijery nandiny tena tompo za akaiky anao sao dia misy zavatra tokony ho amboarina ataovy aleloia mafy fa amin'izay akaiky aho Jehovah no isehoko fa maninona saripady ny toerantsika rehefa fiain'ny fanahy masina rehefa akaiky an'Andriamanitra tsy mahazo manao zay tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao hoe zay tiako any io tsy mahazo manao zay tianao ianao teneniny eo an'ilonao tsy mahazo manao zay tiany sisy eo tsy maintsy zay sitrapon'Andriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra ataovy aleloia ataovy aleloia rehefa misy zavatra midona eno tsara ripino malala antanino anilanao mbola ao tsara ve sy eno tsara ho atsika mpanompon'Andriamanitra fiain'ny vavaka ary fiain'ny fanahy masina raha misy problema tampoka amin'ny tranga inona hoe aza mainka anamelokolona fa ino le zavatra mitranga tampoka ohatra midona aminao tampoka iny mandiny teny ianao amin'iny manina hoe asivitehaka raitehaka mandinika inona ny tianao ho tenenina tompo inona ny tianao ho tenenina za zao le tamin'ny ray volana iny le nenjera tao an-trano nenjera tao an-trano iny le tongotra le vontony ray ny sevi dia tsy hoe menjera fotsiny inona tompony tianao tenenina inona ny tianao tenenina atao amin'ny akonako inona ny tianao tenenina amiko inona ny tianao tenenina amin'ny fiangonana inona daholo ny zavatra tianao tenenina ao ambadika ireny fa tsy misy an'izany hoe tapatongotra ho azy zany fa misy zavatra mila dia fusible iny zany inona ny anarany hoe hitanareo rehefa amin'ny courant izy mampiasa courant ohatrany misy courant ny na le courant mampiasa courant ianao dia misy atao fusible reny moa tsy dia misy mampiasa visible fa disjoncteur inona hoe misy disjoncteur zay io le vao misy co-circuit dia manina le disjoncteur dia mipika namidina le izy fanairana amin'iny hoe tsy le disjoncteur misy olana fa hoe misy co-circuit any misy problème manjironareo any azonareo ve zany dia mihitsana ny disjoncteur mipika ny disjoncteur ka ho an'ny mpino rehefa misy zavatra mitranga tampoka ianao fiain'ny fanahy masina ianao mahery vavaka ka mipika ny disjoncteur dia aza tonga dia potserina aloha fa andana mandiny tena aza tonga dia averina hoe tena averina koa tika tiako mipipika fahatany fa dinio aloha fa misy co-circuit any misy zavatra tokony amboarina any misy zavatra tokony ho ahitsy any ataovy amainina mafy raha resy lahatra amin'izany ianao inona zavatra tokony ahitsy eo amin'ny akonana inona zavatra tokony ahitsy eo amin'ny zanakao ohatra eno tsara ripino eno tsara ty fanoharana sy ohatra ameko anao ty eto ianao mivavaka tahio a Jesosy a fa ao ny olako tompo me vola andoavaka ekolazy tahio a Jesosy anao fahagagana omen'Andriamanitra anao 20 millions inona zavatra mitranga men'Andriamanitra anao 20 millions zanakao vavy mbola tsy mivavaka omenao 1,5 million ividianany lamody zanakao lahy tsy mivavaka menao 2 millions irahany amin'ny vehivavy vadinao tsy mivavaka maka vola anaovany loka nefa le vola nangatanao tamin'izy azagagy ianao fa orinan'izay mipika ny disjoncteur misy zavatra mitranga tampoka ao an-trano dia aza mandroaka devoly fa tsy devoly io tsy mpamosavina io fa fandinihan-teny io misy zavatra mila amboarinao malaky ao volan'Andriamanitra dininao fa folo karena tsy nalohanao ianao nangataka tamin'ny tompo tsy mahay miara-miasa kory amin'Andriamanitra tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ny zanakao manao adalàna ny menao vola tampotampoka eo voan'ny accident moto zanakao tampotampoka eo misy problème aza mametsiny an'Andriamanitra ary aza mametsiny ny devoly fanahy masina ho anatinao ianao miaraka fanahy masina nefa ianao tsy mitandrina misy zavatra mila tandremana fa tsy hoe miaraka fanahy masina dia zay tiako any io
raha men'Andriamanitra anao ny vola, men'ny fanay masina anao ny vola, volan'Andriamanitra iny fa tsy anao. Tsy azonao atao amin'izay tianao anaovana azy. Ahoana hoe ny rehefa tonga eo ny vola men'olona ny asan'Andriamanitra amin'ny fiara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra, matahotra mihitsy amin'izay rehany eo. Jesosy io so dia andeha amin'ny tsy falehany ty na mangataka amin'ny fitarihan'ny tompo. Inona ny tokony andaminana ny tony vola tony Jesosy? Tsotra le antony, tsy vola amin'ny pasterery ty nefa anisy Andriamanitra. Fa tsy hoe tonga ny volan'olona dia zay tiako atao, zay tiako anaovana azy. Mailo za mailo. Be da be ny olona mangataka ho amiko mitady fanampiana, manampy arak'izay kely vita. Fa nanomezan'ny olona ireny ohatra hoe anaovana trano eny any Sabotsy dia tsy natao amin'ny ekôlazin'olona. Alleloia. Misy any keo nefa tsy mangataka ekôlazy kely, dia eo amin'ny mangataka ny tompo. Aoka mba tsy hevitra maha-olombelona, aoka mba tsy fisainana maha-olombelona, satria saripady izay akaiky aho Jehovah no isehoko fa inona. Za tsy te hahita olana amin'ny fiainako, za mitandrina mafy mba tsy handray fanapaha-kevitra ara-nofo, satria ny fihevitry ny nofo dia inona? Fahafatesana. Amin'ny fitondrana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fitondrana olona, fitondrana pastera mpiara-miasa, mba tsisy fanapaha-kevitra ara-nofo. Zany inge nitondrantsika n'ity fiangonana ity. Ato zany tsisy fanapaha-kevitra zay tiany pastera heritiana atao, na zay tiany conseil pastoral atao, na zay tiany pastera rayana atao, fa zay tiany fanay masina atao. Tovy amen raha resy lahatra amin'izany ianao. Fa Andriamanitra tsy misangy. Teneniny eo an'ila anao fanay masina tsy misangy hoe zany na tonga ny tamin'ny Samsona hiteraka. Tamin'iza hoe maman'ny Samsona dia vehivavy momba zany olona tsy miteraka zany. Ndray andro nisy anjelin'Andriamanitra niseho tamin'ny maman'ny Samsona. Tamin'ny maman'ny Samsona ny anarany moa tsy fantatra fa dia hoe Manoa vadiny, madame Manoa zany. Dia niseho io anjely io. Ndovaka itsika farany tantara io melohany amaranako azy dia hivavaka itsika reo aveo. Ato amin'ny mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo. Andininy faharoa manao hoe ary nisy lehilahy avy any Zora amin'ny fokony Danitra, Manoa ny anarany, ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho tamin'ny ravivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa nananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Tovy amen. Koa mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro tovaina atao ka aza misotro ianao ni ary aza mihinana akory zay zava-padiny, fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasiaka rezany lohany, fa ho nazirita ao an'Andriamanitra trany an-kibony reny ny zaza, ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tany amin'ny Filistina. Ataovy amen ihany. Teto ny zanak'Israely dia nampijaliany ny Filistina 70 taona. Nampijaliany ny Filistina, condamné mihitsy ireo 70 taona. Inona zavatra nitranga? Amonjy ny zanak'Israely amin'izay Andriamanitra. Dia amin'ny antsony le fitenenan'ny tanora hoe mbola tsy teraka letsy ny andresy ahy. Satria le olona amonjy ny zanak'Israely mbola aiza? Mbola any anaty kibo. Mbola any anaty kibo. I Samsona ny anarany. Dia nafinaritra indray dia izao. Andriamanitra rehefa anao zavatra lehibe dia amin'ireny olona tsisy ilana azy ireny Andriamanitra miasa. Tovy alleluia mafy. Satria tsy vehivavy efa niteraka 7 ty vehivavy hiteraka ny Samsona ty. Tsy vehivavy efa niteraka 5 fa vehivavy manahoana? Vehivavy momba. Te ampahery anareo ahilikiliky ny olona hiainga ao aminao ny fahasoavana. Izy fitahiana hivoaka ao anatinao ao. Te ampahery anareo momba tsy niteraka. Te ampahery anareo ohatra mipôkaty hiainga avy ao anatinao ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra.
Andriamanitra rehefa hiasa dia amin'ireny olona atao tsinitsininy ireny mihitsy Andriamanitra no miasa. Aza matao ohatra ianao mbola verika ihany hiasa ny fanahy masina ao anatinao, ary ao anatin'ity 30 andro ny fahafin'ny fanahy masina ity amenao anao ny fanahy masina. Alleloia. Sao amin'ny herin'ny androany dia mbola ao anatin'ny raitsika. Mbola voniny ianao sa tsy voniny? Mety sa tsy mety zay? Amin'ny herin'ny larobia, amin'ny herin'ny talata mbola tiry fanahy masina ty ihany ny voizintsika eto. Ho fiainona ny fanahy masina mitafotafo ianao, ary aminao le ohatra ny tsinitsinina io ao mihitsy no ameritsahan'Andriamanitra zavatra vaovao. Alleloia. Eno e, mama Samson ilay vehivavy tsy miteraka, efa nitondron'olona moly, ozon'olona vato kiboribory, tsinitsinina io tany amin'io daholo ny mason'olona fa hoy Andriamanitra hiteraka zazalahy ianao, ary zazalahy ao akibonao io no amonjin'ny Israely amin'ny tanan'ny Filistiny, io no hitondra fahasoavana sy fandresena ho an'ny vahoaka ny Israely. Ataovy alleluia. Alleluia. Inona ny zavatra nitranga melohan'ny terahany Samson dia nisy anjely niseho tamin'ny mamany, dia zao ny tenin'ilay anjely: hiteraka zazalahy ianao. Ho amin'ny dininy 7. Ary ilay anjely ny Jehovah niseho tamin'ny ravehivavy ka nanao hoe: indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa nananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Koa mitandrema ianao ankehitriny ka aza misorto divay nataoko aza manina honi, ary aza mihinana akory zay zava-padiny. Ary indro ianao anananaka ka hiteraka zazalahy, ary tsy mba ho kasihaka rezany lohany. Misy fipetra vitsivitsy ao. Voalohany aloha aza misortoka na divay, faharoa aza mihinana zava-padina. Inona le zava-padina? Reny le sakafo tsy fihinana, akoso sy ny sisa sy ny gisa sy ny rehetrarehetra, crevette. Amen. Fahatelo, rehefa teraka io zaza io dia aza atao inona ny lohany? Aza etezana. Raha vao miaraka amin'ny fanahy masina dia tsy zay tiana ho atao. Teneniny eo anilanao tsy zay tiana ho atao. Ny fanahy masina dia misy fepetra foana. Za dia gaga amin'ireny le fiangonana mampianatra fa andro ny fahasoavana zao ka zay tiana ho atao ataovy. Azafady, ny fanahy masina tsy zany. Tsisy an'izany zay tiana ho atao zany ny ataovy. Misy fepetra. Nanomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Ianao ve olona vetaveta dia ho esan'ny fanahy masina? Ianao ve olona mangalabadin'olona ary tena mbola mitady vadin'olona hafa ndray ary dia esan'ny fanahy masina? Ianao ve ny teny aloako ny vavanao mandratra olona manimba olona dia esan'ny fanahy masina? Aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina. Mazava sa tsy mazava zay? Hiteraka zazalahy ianao ary madama ozy izy fa zao tandremo misortoka sy divay, aza mihinana zava-padiny, tandremo tsara ireo mandra-piteraka ao. Tamin'izany manko zany ny olona afaka misortoka ny olona, tamin'izany afaka misorto divay ny olona, afaka mety mihinana zay tia ny hoanina ny olona. Fa ity vehivavy ity izay hidiran'ny fanahy masina dia tsy mitovy amin'ny vehivavy rehetra. Noho izany ry madama, raha tianao nisy fahagagana esan'ny fanahy masina, aza mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Ataovy alleluia. Ajanony ty ozy izy ny fanahy masina, aza misortoka, aza misorto divay, aza mihinana zava-padiny. Misy interdit, misy zavatra tsy azonao atao, misy zavatra tsy maintsy tandrema, fa tsy zay tianao atao. Ary zay foana ny averimberiko, rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina, na ny fitafinao ary miovy. Tsy misy an'izany hoe anabavy miteny mitetsy fatara fen'ny fanahy masina zany ka ny zipony hatrany apotipe dia mampidera fitombenana dia misaveraverankeraky ny anna rehetrarehetra iny dia misy fanahy masina. No, tsisy azany. Sa hoana ozy izy nareo sa ve mety ve zany? Tsy possible zany. Tsisy fanahy masina mampisaveraveraky atrina hoeny. Raha tena fanahy masina anao tenao dia tsy maintsy mitandriny ianao na ny fitafinao ary. So dia manafotonana ny lehilahy, so dia manafotonana ny olona, mahatonga ny mason'ny olona mijangajanga, mahatonga ny mason'ny olona, ny sain'ny olona voaloto ty fitafiko ty. Zany ny fanahy masina rehefa miasa.
fa tsy tsy rarako zay fijeriny afa zao ny tiako e zay ny tiako tsy mety zany tsy mety zany tenenina an'ireo tsy mety zany tsisy fanahy masina hiara iasanao amin'izany mazava sa tsy mazava fa misy fepetra mba tsy handotony sain'ny olona ny fon'ny olona ny eritseritsy ny olona ny fihetsikao ny zavatra taonao dia mitondra ny olona ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mazava sa tsy mazava tsy manao zay mampalahelo an'Andriamanitra amin'ny fitantanao anao vola io zany ny olona misy fanahy masina rehefa ny alalanao tena misy fanahy masina ao anatinao na mitantana ny volanao ny ary ianao matahotra so dia mandeha amin'ny tsy falehany ary zany vola zany mampatahotra anao na mitantana ny arivo ariary io ary fa tsy hoe ailika amin'izay tiana ny lena na afafy any amin'izay afafy katrana any amin'izay tiana anaovana azy dia tonga ny nentoanao avy any aminao famadehan-drazana dia ry dadanareo akena navadianareo miantoka omby atsasany a dia volan'Andriamanitra nefa mifanahy masina mampitandrina anao fa ho sahirana ianao arinana io fa tsy hoe men'Andriamanitra fitahiny ianao dia zay tiako fa volako volanao ahoana Andriamanitra namenao ny fahasoavana tsy fitahina io vokatry ny fanahy masina miasa ao anatinao dia misy fanambinana ianao ny tahina miasa ny tananao aleloia tandremo tsy zay tianao atao teneniny eo anilanao tsy zay tianao atao e mazava sa tsy mazava zany fampianarana misy zavatra be da be mila tandremana misy zavatra be da be mila tandremana rehefa ao anatinao ny fanahy masina mila mangataka amin'ny fanahy masina na ny fomba firesaka ao an-trano na ny fomba zany lizy e ny olona misy fanahy masina zany tsy manafitoa ny olona lava ary sady tsy mandratra olona koa manina hoe mitsabo olona mitondra ny olona ho any amin'ny fahasoavana ny zavatra teneninao fa ianao zatra mandratrandratra olona io indrindrandrindra mpanompon'Andriamanitra ny olona mety anaiky fa Andriamanitra maninona tsy manaiky zany mampatonga sainanao any isy fotoana nieritseritra an'le problème le hoe maty tampoka amin'ny vadin'le mpanompon'Andriamanitra nefa zany mpanompon'Andriamanitra zany tena mpanompon'Andriamanitra manana ny maizy azy ary fatadaza eraky zao tontolo zao ary mitory ny fahamasinana zay hoe Jesosy misy zavatra mila jeren'ny fiangonana mazava very pastera isany ry mpanompon'Andriamanitra isany ry mpino ry mpanao délivrance ry intercession le izy zany tsy ianao tsy teneny eo anilanao ise tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsy mitovy amin'ny olona tsotra ianao raha vao anatinao fanahy masina dia tadidio fa olona spécial VIP ianao le olona miavaky reny ianao alleluia tsy afaka mandray fanapa-kevitra ranofo tsy mahazo mandeha amin'izay tianao atao hoe tia ny tiako atao tsy maintsy miaigna zany na tonga na dia Jesosy ary na dia Jesosy azy zao ny vavaka nataon'i Jesosy tao amin'ny sahan'ny Getsemane raha zao tao tompo dia sory amiko tianao izy kapoka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa na dia Jesosy azy tsy ny sitrapo no natao fa nenisy mila manontany foana ianao izy narain'izany toroteny zany mila manontany foana ianao sitrapon'Andriamanitra inona tompo no avaliko ny vadiko zao ny teneniny ahy zao ny zavatra ny soratany ato amin'ny mesazy zao Jesosy nitoetra ny vadiko mifamaly amiko foana izy inona no avaliko aza miteny hoe tena efa ely zay nandeferako zay fa na dia efa ela ary ianao no nandefitra dia mbola miaraka amin'inona ihany ianao vao mamaly fanapa-kevitry ny fanahy masina fa tsy hoe ela ny nandeferako fa ampisehoko ny lohako amin'izay ny olona manana fanahy masina tsy manao azy tsy ny lohanao ny ampisehoana fa ny fanahy masina mamaly araka ny fitarihan'ny fanahy masina miresaka araka ny hitarihan'ny fanahy masina miteny arak'izay hitarihan'ny fanahy masina amen ave alleluia teneniny eo anilanao rapitso hoe dia amin'ny sabotsiny ray
antsoavo lehibe ho amin'ny batisany fanay masina sy ny apo hoy jesosy aza miala eto jerosalema aloha ianareo mandra-panafina kery ianareo avy any amin'ny ao ripino malala zao ny fotoana hidina ny fanay masina mahery vaika ary ny batisany apo ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mila fen'ny herin'andriamanitra ny zanak'andriamanitra reto tsy mora ny lalana maro ny fahavava maro ny adimbola atyehana ireo mpino efa reraka ara-panahy ireo mpino kivy tanteraka ireo mpivavaka efa miodikodina fotsiny sisy ireo mpino tsy afaka mihetsika intsony omany ary ny programanao mandritra ny volana jona iray manontolo isaky ny asabotsy fahavalo fa 5 fa 2 ary fa 5 ny volana jona 7 ny toerana natotosana izany dia eto amin'ny mongo te na 3 frères nefa nambojanahary eto amin'ny temple de la foi bypass ary eto jerosalema karobato ambany atsiny commune hitondra ny fampianarana sy ny vavaka ao amin'izany ny conseil pastoral eto amin'ny trano fivavahana vaoliriko miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriary Manara tongava andray ny anjara hery ho anao sy afo avy amin'ny fanay masina ho anao tsy hitaraina intsony ianao tsy hitomany intsony ianao ho vokony fanay masina ianao ho lasa pitarika mahery vaika ianao tsy ho ampaherezina intsony ianao fa ho lasa mpampahery